Ankafaliana indray tompoko vavy sy tompoko lahy no iarabanantsika manaraka ny fandaharana aleo resahana anao ny sehatra eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara amin'ity aliny sabotsy ity dia manasa antsika hanaraka an'izany fandaharana izany hatramin'ny farany indray hiresaka betsaka mahakasika ny fahasalamana isika omentsika an'izay sehatra fahasalamana izay ny sehatra eto amin'ny fandaharana ho amin'izao alina izao miarabantsika rehetra aloha dia manasa antsika hanaraka fandaharana na ho antsika izay manaraka eto amin'ny fahitalavitra izany na ho an'ny manaraka amin'ny page Facebook Record Madagasikara na any amin'ny YouTube ihany koa dia arapaina avokoa isika rehetra ary asaina ampanajana tompoko vavy sy tompoko lahy araka aminay hatramin'ny farany atao anatin'izay ora iray irahantsika amin'ny fandaharana aleo resahana anao amin'ny sehatra izay araka ny efa natsidika teo dia hiresaka mahakasika ny fahasalamana isika ary indrindrandrindra ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny tanora vehivavy moa zany no resantsika ao anatin'izay ora iray izay nasaina manokana hiaraka hifampizara amintsika ao anatin'izany ny docteur Manitra Rakotoarivony izay mpitsabo miarabanao tompoko tonga soeto amin'ny aleo resahana anao sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Miarabantsika rehetra miaraban'ny mpanaraka amin'ny fandaharana dia miarabanareo fa dia hiresaka tokoa moa zany omenanao ny sehatra dokotera Androany hiresaka mahakasika ny fahasalamana isika efa somary natsidiko teo dia ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny tanora zazavavy nahoana moa satria raha somary hiverenantsika dia malaza be foana tao anatin'ny taona maromaro izao ny hoe Octobre Rose izay volana anankiray natao hanamafisana ny fanentanana sy ny fitiliana mahakasika ny homamiadan'ny nono izay mpahazon'ny vehivavy ho an'ny anio tsy hijanona fotsiny eo amin'izay hoe homamiadan'ny nono izay isika fa hiresaka mahakasika ny homamiadana mpahazon'ny vehivavy amin'ny ankapobeny araka ny efa natsidika teo moa ny Octobre Rose dia isa-taona izy io anaovana an'izay fitiliana izay tamin'ity taona ity somary takotako ny zava-misy teto amin'ny firenena ho antsika teto Madagasikara fa na izany ary manaitra dokotera ny zava-misy raha ny tarehimarika hita satria araka ny fantatra dia hoe efa mahatratratra any amin'ny 2 alina isa-taona ny voatily fa voan'ny homamiadana eto Madagasikara ary ny tapa-fahatesana amin'izany dia efatra any amin'ny 4 sy 1 alina amin'ireo 2 alina voatily ireo no tonga amin'ny fahafatesana isa-taona ny resaka eto ary ny vehivavy no maro anisa indrindra amin'io satria 4 isa-taona ny vehivavy no maty ny homamiadana ho antsika eto Madagasikara ny homamiadana mpahazon'ny vehivavy araka izany no resantsika ary ampifandraisitsika ihany koa satria raha ny lalàna manana ny lalàna isika lalàna 7.12 tsipika 3.70 mamaritra fa zo fototra ny zo mahakasika ny hoe fananana ara-pahasalamana tafiditra ao anatin'izay koa ny fandrindram-piterahana rehefa miresaka tsika dokotera no hoe homamiadana mpahazon'ny vehivavy dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ilay feo mandeha foana eny anivon'ny fiarahamonina eny ary eto dokotera hitondra fanazavana satria omenanao sehatra ny amin'ny hoe anisany olana mahatonga ny homamiadana ho ambony be eo amin'ny vehivavy ny resaka hoe fandrindram-piterahana sy ny manodidina azy raha ny hevitra ao manokana dokotera misy mampitombina azy ve izay ahiahan'ny olona izay rehefa miresaka hoe homamiadana isika mialoha ny resantsika ny mahakasika ny homamiadana mpahazon'ny vehivavy amin'ny ankapobeny lalina be mihitsy lalina be ohatran'ilay homamiadana ny antony dia izao raha miresaka tsika izao hoe fandrindram-piterahana dia no marihana fa tatoato sika zao efa nanomboka ny resaka an'izany hoe fandrindrana fiainam-pianakaviana ezahana anantona ny olona kokoa ilay fomba firesaka azy fandrindram-piterahana taloha nisy an'izany hoe fisaha anao fisaha dia namboarina ary ilay firesaka hoe fandrindram-piterahana no anisany nangelingelina ny olona betsaka tafiditra ao anatin'izay ny eo amin'ny sehatra finoana ny mahamalagasy atsika fotsiny dia eo amin'izay ilay fisiana resaka homamiadana dia rehefa famaofao ao ny ndeha ataoko hoe ny fizarana fahalalana ny communication mety hoe tsy ampy kely ve dia nanjary nampitebiteby ny olona satria amin'izao fotoana izao dia tohita fa niakatra ny tahan'ilay vehivavy misedra olana amin'ny resaka fananahana manomboka mitombo izao ny isan'ny olona hoe voan'ny kansera ny nono homamiadan'ny nono misy antony kosa aloha izany satria efa mihabetsaka ilay hoe fitiliana atao efa misy ilay fitaovana ahafahana mitily sahady dia mitombo izany ny isan'ireo ilay voatily
tsy midika hoe nisan'ny olona tratran'ilay omamiadana no mitombo fa nisan'ny olona voatily mitombo. Zany zao dia efa zavatra anankiray tokony homariana. Ahoana tokoa moa zany fa ity le fandindram-piterahana ity mantsy resahana foana io no tena mampidi-doza satria hormone ny resaka eo. Dia tonga kosa aloha dia resahany ny ao amina fandindram-piterahana dia misy karazany maro. Misy le hoe fandindram-piterahana tsy ilana hormone. Lay famantarana lay vehivavy, lay fijerevan'lay mpifankatia mpivady, mpiaraka amin'le hoe misy fotoana mahalonaka dia misy fotoana tsy mahalonaka. Dia ny tanjona dia ny hoe fantaro lay toe-batan'le vehivavy, afaka manao an'le firaisana ranofo tsy arahana zaza fa azahoana fahafinaretana. Zay kosa aloha ny firaisana ranofo nge tsy ho tebiteby. Misy nge vehivavy manao firaisana ranofo dia tonga ny herinandro parapatonga n'lay fahadimbolana hozy tsika dia hoe tebiteby foana izy, sao dia be vokandray ary ty zao fa maninona. Dia zay le tebiteby elana amin'izay dia hoe andao atsika nao an'ilay fanabeazanaizana. Amin'izao moa zany resany fandrindrana fiainam-pianakaviana fa fanabeazanaizana ny ao ambadik'izay. Tsy voatery hiteraka homamiadana satria tsy voatery hampiasa fitaovana misy hormone. Zay fotsiny aloha. Ny hormone no mety olana amin'ny resaka homamiadana. Lay hormone tsy milamina. Ary eo ty zany ny fanamariana faharoa. Rehefa hampiasa ny olona fandindram-piterahana io na tsika le hoe hormone tonga dia ataontsika an'izay dia tokony handalo toeram-pitsaboana na mandalo pharmacie dia tsy maintsy maka torohevitra satria mila jerenao daholo ny toe-batan'le vehivavy. Raha vehivavy manana tosi-dra ambony dia misy tenenina mihitsy hoe ny fandindram-piterahana tahaka an'izao tsy mety aminao satria ianao misy tosi-dra ambony. Zay zao dia efa miala. Fa raha ohatra zany tonga dia mividy fotsiny dia manao fotsiny dia tsy mijery an'izay ny olona. Ary tsika eto Madagasikara mbola manana an'le toetra hoe za tsy dia tia mijerijery ny tosi-drako. Isaka mijery an'io dia miakatra foana io. Dia aleo tsy jerena mihitsy. Zany zao dia efa olana anankiray. Dia eo koa zany mipetraka le hoe misy fandindram-piterahana koa nge le atsofotsofoka any amin'ny fivaviana e. Reny zany eto amintsika eto Madagasikara indraindray mbola tena sahirantsika mampiasa an'ireny. Dia reny koa olana anankiray. Raha fiheziko fotsiny aloha zany zay resaka izay dia zao. Tsy ny fandindram-piterahana rehetra no mety hiteraka olana ho any amin'ny homamiadana. Fa rehefa fandindram-piterahana tsy voarindra sy tsy voajery ara-dalàna miankina amin'ilay vehivavy dia hiteraka homamiadana. Ny antony dia tsotra be. Toe-batan'le vehivavy mila dinihana voalohany. Ary eo anatin'ny fanomezana ny olona hoe fandindram-piterahana io dia misy resaka maromaro atao. Miresaka aloha dia omena azy hoe reto avy misy eto aminay, izy amin'ireo mety aminao ary dia vidiny le izy ny anazy zao tia mety amiko dia azavainy iny dia efa fantatra le dokotera ny toe-batany dia mandresy lahatra azy indray le mpitsabo hoe zao nefa ny olana, ianao misy tosi-dra ambony, raha ity comprimé ity zao no haninao dia vao maika tsy mety aminao satria vao maika mampiakatra tosi-dra hiteraka olana ho anao, fa ity misy proposé ko anao ohatra. Dia mifampidinika eo dia fandresen-dahatra sisa nanaovana azy avy eo. Fanaraka zany dia ok ataontsika ity. Dia ao anatin'izay le izy. Zany hoe tsy hitovy mihitsy ny fandindram-piterahana ho an'ny vehivavy rehetra fa arakaraka ny toe-batany. Somary le bebe dongadonga ve izy, hafa no atao aminy. Somary manifinify ve izy, tsy dia tonga ara-dalàna ny fadimbolana fa indraindray tonga, indraindray tsy tonga, indraindray isaky ny 3 volana vao tonga, hafa ny atao aminy. Raha zay no atao dia tokony tsisy olana any amin'ilay resaka homamiadana. Zany hoe tsy mety le fomba fanaony vehivavy any amin'ny fiarahamonina le mifampanontanontany fotsiny hoe inona kinona taondreny dia andeha ataoko ihany koa dia mahatonga an'le voka-dratsy be dia be amin'ny vatana, mety hoe lasa ngeza be ny sasany, lasa kely ny sasany, miombo-bolo ny sasany. Dia ao anatin'ny ora le misy nanjary ohatran'ny dezera be le vehivavy tsy manana n'ilay faniriana sy ilay fifaliana, ohatrany tsisy le tsiramoka fa maimaina. Misy olona piresaka an'izany satria tsy voalanjalanja sy tsy no adiadiana tsara ilay momba azy. Fa misy koa ange ny atao hoe fandindram-piterahana natoraly ozy tsika. Raha za no anontaniana, ino ny tsara indrindra dia ireny no tokony ho arahana. Rehefa tsy hita ny anarahana any vao miditra tsy amin'ilay hoe ahoana raha ilay mampiasa fitaovana. Fa raha mbola azo atao dia tsisy tsara ohatran'ny naturel le. Zay. Ary indrindra hoe manatona mpitsabo. Iny kosa aloha. Raha indrindra zany tokony anatona mpitsabo. Fijoroana vavolombelona no ataon'ny olona.
ary izy io tsy voatery ny vehivavy ihany manao fa ho an'ny lehilahy koa de misy an'io fa ho an'ny lehilahy moa le izy tonga de hoe définitif ny ilazana azy hoe zay de tsy miverina intsony io fa ny vehivavy afaka hoe mampiasa izy ao anatina 2 taona de te-hiteraka indray izy rehefa avy eo de afaka miteraka ajanona le izy de miteraka de iny koa fanontaniana satria misy olona vehivavy manao an'le fandrindram-piterahana de le longue durée no ataony de nefa izy te-hiteraka aingana rehefa avy eo sendra nahita ny tovolasa azy de hoe ndao mba hiteraka am'izay nefa le longue durée natao ohatra de tsy maintsy miandry fotoana vao hitoejaza de hiteraka olana amindray le izy tebiteby sy impiry zay fa tsy mety mahazo mihitsy satria zay le izy de nanjary lay fandrindram-piterahana indray ny mahazo tsiny am'izay fotoana zay marina tokoa ny zavatra atao rehetra iny andeha ataoko hoe zay no afatra fahatelomeko de tsy maintsy misy lafy tsara sy lafy ratsiny avokoa fa itsika no mahafantatra hoe le lafy ratsiny ao aminazy kelikely lafy tsara ny betsaka ny angalako azy ohatra ny lamba anaovana ihany misy lafy ratsiny io misy lafy tsarany fa rehefa mba tena tiako ny lafy tsarany de vidiko sy anaovako fa misy lafy ratsiny ihany io fa mila manao an'izay koa tsika ao anatin'izay de ny fitiliana fanaraha-maso raha misy zavatra tsy mety kely de miverina any am'lena anyme azy olantsika koa eto Madagasikara ohatra nanatona dokotera ray izy nanao an'le fandrindrana de nisy tsy nety kely ohatra misy raha kely mandeha foana zany nge dokotera le izy de tsy makany am'lena any misy fa mivadika dokotera hafa indray iny keo tsy tokony ho atao fa tokony hiverina any am'le nanome de mifakafantatra tsara am'izay fotoana zay de mahazo vahaolana rehefa avy eo fa raha mifindrafindra de hainareo fa mivato mifindrafindra vato mikodeony tsy maniry lomotra dikan'izany zany tsy ahita solution zany raha vao mandeha miodikodina satria hiverina ny tany am'le voalohany foana ahoana ny atomboany de miverina indray de tsisy fitohizany fa tsara manana an'le antsoina hoe médecin de famille na le hoe mpitsabo efa mba mifakazatra ny tena de iny no ifampiresahana ary mahafantatra tsara ny toe-batana amin'izay fotoana izay rehefa avy eo tsika resaka mahakasika ny hoe fanaovana ny fitiliana na fijerena mialoha ndreny karazana homamiadana pazon'ny vehivavy reny fa ao anatin'le lalàna 2017 teny antsika teo dokotera misy ny amin'le hoe ny olona rehetra tsy misy fanavana eo amin'ny lafiny ara-taona de afaka misitraka ny zo mahakasika ny fananahana ara-pahasalamana ary tena hoe zo fototra somary manaitra moa ny tarehimarika satria raha ny antotanisa eto Madagasikara na sala taona eto Madagasikara amin'ny fidirana any amin'ny firaisana ara-nofona de tsy resahana eny amin'ny fiarahamonina eny ary zany de eo amin'ny 13 taona eo ho antsika eto Madagasikara de efa miditra ao anatin'ny hoe firaisana ara-nofo amin'ny ankapobeny ny tanora na tovolahy io na tovavy raha miresaka tsika mahakasika ny hoe fananarana ara-pahasalamana sy fandrindrana fiterahana voakasika kokoa ny tovavy satria izy aloha no tena hoe tompony safidy eo amin'izay vatan'izay latsaka izany ara-mony taona rehefa tena mijery isika ny amin'ny tontolo samihafa eny de efa misy mialoha be an'izay de efa tafiditra ao anatin'izay hoe firaisana ara-nofo izay ny ankizy aloha tena ataontsika hoe mbola ankizy izany taona izany eto Madagasikara raha toa araka ataontsika hoe efa miditra ao izay zany ny zava-misy hojerentsika le réalité misy nisy ataontsika hoe lesoka nahatonga an'izay efa eto amin'le fiatrehana zava-misy tsika amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tena tsy maintsy hiditra amin'izay hoe fanaovana fandrindram-piterahana izay ilay ankizy 13 taona izay ataontsika hoe efa active amin'ny firaisana ara-nofo mety inona no fiatraikan'izay dokotera ary ny lalàna manome alalana malalaka azy ireny fa ho antsika eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ihany koa mety isy ny teny hoe mbola tsy azo ataony manao an'izany fandrindram-piterahana izany mbola kely loatra ianao mety tsy hiteraka intsony ianao rehefa niarina any sy ny sisa kanefa ihany koa aleo ary mba tsy isiny hoe mbola resaka hafa indray ny resaka bevoka aloha loatra sy fanalanjaza eto Madagasikara fandrirondrirotra daholo zany zavatra resahanao zany amin'ny malagasy atsika fotsiny aloha de tafiditra ao anatin'ilay hoe resaka mahamenatra ny resaka firaisana ara-nofo sy ny firesahana azy na de ao tokantrano fotsiny azy taloha tsika nanana le fomba firesaka hoe ny tovavy kely de raiky pity amin'ny rainy kokoa ny tovolahy kely amin'ny reniny kokoa de hoe
mety ve zany lay ray mpianakaviana no miresaka kely amin'ilay tovavy ao an-trano ny aminy hoe zao na izao no atao fa matetika nyreny mpianakaviana no manafatra ny tovavy kely tandremy sao misy mikitikitika andry ihany dia eo ihany kitikitika ahoana inona le mikitikitika tenenina tsika zany misy fotoana tsy dia mahitsy rehefa miresaka fa somary zay le malagasy miodina kely fa tonga dia mieritreritra hoe zao ny tiany neny tenenina zao ny tiany mamanay tenenina dia eo mihitsy tsika no mandinika misy andraikitra zay tokony hipetrapetraka any amina fitezana miala ao tokantrano amin'izao fotoana izao dia efa tsy dia manana fotoana ela loatra ny mpianakavy na dia any amin'ilay ataontsika hoe farany herinandro azy samy sahirana dia na ny fiarahana amin'ny sakafo arany efa tsy dia miaraka amin'ny sakafo intsony zay tonga dia mihinana dia efa mifinosikoa mivariny lahy dia efa ny andry efa na any ny goûter sy ny karazana zany hoe afatrafatra kely sisa fa tsisy dia tena firaisana be fiainana iny tsy maninona fa ny tena olantsika dia zao misy an'ireo lay mpanabe azotsika hifampiresahana amin'ireo tanorantsika ireo tanorantsika dia any am-pianarana mety amina fikambanana tanora skoto ve izy misy fikambanana mpiara-mihira sy ny karazana reny zany ny tokony ho trandrahana raha izany ho antanina ampitana afatra dia mila mahafantatra ny afatra tokony ho ampitaina nefa ny olona raha miresaka zany tsika nytialo hoe manana zo fototra ny tena dikan'io dia hoe manana décision ny tovavy raha andray fanabiazanaizana na tsy andray fa taloha mantsy raha vao mbola latsaky ny 5 taona na tsy ampy taona tsy ampy 7 taona dia tsy maintsy miaraka amin'ny ray aman-dreny makany am-pitsabo raha teanao fanabiazanaizana tena mila garant izy ray aman-dreny fa tsy azo ny mpitsabo atao mihitsy ny hoe misy tovavy tonga amiko mierikitrehitra za efa manao firaisana ranofo dia za mba teanao fandrindram-piterahana misy azoko atao ve ato aminareo dia teo aloha tsy mahazo manao an'izany ny mpitsabo fa tsy maintsy hoe 4 taona ianao raha vao latsaka ny 7 taona dia hoe tsy maintsy miandry ny ray aman-dreny ianao dia nefa zay matetika tsy misy ny olana ao ambadika le izy zany dia zao lay faniriana ao anatina fiainana ranofo zay natoraly amintsika olombelona zay nanaovana antsika misy fotoana miroso taona dia tonga amin'ilay fotoana ny fahamotiana dia ny fahamotiana io no nanjary ny lasa loha loatra erako izao tontolo zao fa tsy eto Madagasikara ihany raha taloha hoe 12 taona vao mandeha fadimbolana voalohany 9 taona zao nge fa 7 taona vokatra ilay tontolo manodidina antsika rehetra dia lasa loha lay dia ataontsika hoe fahamotiana ny dikan'izany atahorana kokoa zany ny tanorantsika iroso amin'ilay firaisana ranofo aloha loatra dia nefa ny risika atsika zany ndeha ataoko hoe ny ambana mahazo atsika zany dia ny hoe raha miditra mialoha loatra ny firaisana ranofo dia misy homamiada ny vozin'ny tranon-jaza ny atahorako voalohany ao ny tahotritsika mantsy dia hoe sao dia ho bevoka fa ny ao ambadika zay ny hoe ndao araha fa atao zay tsy habevokanao fa ny risika ao ambadika iny lay ambana ozytsika dia le fanaovana firaisana ranofo aloha loatra dia hiteraka olana eo amin'ilay vozin'ny tranon-jaza dia hitombo izay ny olona tratran'ilay ataontsika hoe homamiada ny vozin'ny tranon-jaza dia inona ihany ary ny atao dia ozy zao ny olona ianao zany sady mampiditra amin'ny mamoaka eny tompoko satria mila mandanja lantsitsika ny tena tanjona dia ny hoe raha tena tsy maintsy miroso amin'izany hoe firaisana ranofo io tompoko tena zaza teny aminareo tsy resahana io any am-piangonana tsy resahana io any amina vitsy miresaka an'io any amin'ny sehatra amin'ny matanora fikambanana koralina ve tsy de resahana io nefa ireo tanora ireo mandeha any amin'izany zavatra zany any ny tokony hampitana azy voalohany jerena hoe inona ny tokony atao sy tsy tokony atao dia tokony ho fantatra hoe inona avy ireo le zavatra azo ovana sy tsy azo ovana ny amin'ny resaka homamiadana nge tonga dia misy hoe misy zavatra tsy azo ovana raha nandeha aloha loatra amin'ny firaisana ranofo na tara loatra vao nanao firaisana ranofo olana koa anie eo koa zany tsika mila mitandriny raha tara loatra koa vao manao firaisana ranofo ny dikan'izany zany hoe elaela kokoa vao mety toe-jaza dia olana koa iny any amin'ny homamiadan'ny nono raha vao ela loatra vao miteraka dia tsika zany mila mandanjalanja ary zay le ilana n'ilay fandarana tak'izao mandinika tsara ny aminy hoe aiza ho aiza raha ny tokony hampiasa azy fa raha fa tena hoe tsy mety fa tsy maintsy homena n'ilay fanabiazanaizana izy hialana amin'inona ozy nareo falalanjaza dia za manokana dia miteny hoe aleo izy ianao
ampiatra n'ilay hoe fanabeazanaizana mba tsy hidirana ny amin'ny atao hoe fanalanjaza. Ny fanalanjaza de famonoana de an'zao misy tonga de miteny mihitsy dokotera ny fanabeazanaizana nge mamono zaza ihany eny tompoko fantatro zany satria eo le misy fetrany kely fa misy lay hoe atao mihitsy zay tsy eona lay atody de rehefa tsy miaona lay tsirinaina lahy sy lay atody naina ny vehivavy de tsy mivadika ho zaza zay no tediavina atao zay tsy eona an'ireo azo ataony zany de fanabeazanaizana manao zany tsy voatery hoe efa niona zany lay tsirinaina lahy sy lay atodinaina viavy zay vao hoe ndao asorina io tsy zany fa niona an'ireo tsy atao de afaka manao an'izay tovavy raha zany no antanina ao anatin'izay rehetrarehetra zay azo atao foana ihany koa ny manoro azy mialohan'ny zavatra rehetra ny amin'ny ambaran'ny dokotera teo hoe ny lafi tsara sy ny lafi ratsiny ahafahany ary mety tsy voatery ary tsy famporisihana raha zay ny hoe lazantsika azy hoe tsy voatery ho famporisihana zay satria zay foana nge no resahany ohatra ny amporisika ny zanakay anao firaisana ranofina reo raha zany no ataonareo eny tompoko za zany tena miteny mihitsy ela ny tezako tanora za anisan'ny mpitarika tanora amanjatony tao anatina taona vitsivitsy fa mahita mihitsy ny aminy hoe ary tany Amerika nisy an'ilay statistika navoaka zay tiako ihany miresaka azy eto manao hoe ny fanalanjaza ozy izy tany Amerika io zavatra io de ny kristianina no manala zaza be indrindra mihoatra amin'ny olona tsy kristianina satria manina de ohatra ny lasa saina teto Madagasikara ary ahoana tokoa moa zany atsika satria amin'ny maha-kristianina ohatra fotsiny de tenena hoe raha dekona ny papa ny dekona mamany ka bevoka tsy na le zaza tonga de tsy mahazo manao diakona intsony izy ireo de misy enatra ao anatina fiangonana de zay ny tena mahatonga ny hoe raha sendra n'lay bevoka tsy na zany le zaza de ireo le ray aman-drenireo mihitsy ny teny asory aloha fa nala baraka anay ianao de zany de efa zavatra olana ho atsika ampanambadiana moa izy ohatra ny aloha loatra de zavatra manahirana oatra zany reny le mila vahana reny le mila resahana de nitsotra be ny afatro loha hoe aleo misoroka to zay mitsabo zay indrindra iverina kely tsika makany amin'le homamiadana mpahazo ny vehivavy indrindra hoe ny homamiadany nono sy ny homamiadany vozin'ny tranonjaza inona tompoko no mahazava-dehibe an'le hoe aleo tiliana mialoha ireo homamiadana ireo ho an'ny vehivavy sy ny tovavy amin'ny resaka homamiadana de misy le atao hoe mety facteur na hoe antony zay tsy azo ovana mihitsy ohatra rehefa mitombo taona ny vehivavy no resantsika de mety efa ela zany na tonga azy hoe ao anatin'lay sehatra misy an'le hormone miaka-midina tonga isam-bolana ny vadimbolana sy ny karazany rehefa ela de manana riska kokoa ambana ozytsika azahoana cancer zay ny anankiray na any amin'ny nono io na ny vozin'ny tranonjaza de ohatran'izany koa ny eo amin'ny toe-batana ho an'ny olona diabetika ho an'ny olona manatosotra avo reny le tsy azo ovana matetika fa reny le lasa hoe toe-batana fa misy kosa nefa hoe azo ovana raha sendra ngeza loatra lay vehivavy zay atahorana mety hiteraka homamiadana satria tokony ho fantatry ny olona ao anatin'lay ataontsika hoe tavy aloha tonga de atao an'izay mahafinaritra kokoa no miresaka le hoe dongadonga ngezangeza fa tavy ny ao anatiny le tavy indrindra le atao hoe graisse viscérale de mamokatra œstrogène hormone mahavehivavy izy io ary iny œstrogène iny ny ary amin'ilay tranon'atody ovaire no anisan'ny mamokatra azy eo amin'ny vehivavy ka raha sady efa manana famokarana any amin'ilay tranon'atody izy zany any amin'ny ovaire mbola misy famokarana le œstrogène ihany koa ato amin'ilay kibo lay tavy dikan'izany manana tahana œstrogène ambony kokoa izy mihoatra amin'ny hafa de zay zavatra zay tiako tenena satria lay œstrogène somary teknika kely fa tsy manina ny ilazako azy rehefa be loatra io œstrogène io de io le antsoina hoe hormone de multiplication de io no olana voalohany amin'ny homamiadana eo vehivavy indrindra mampiasa n'lay fanabeazanaizana de io le œstrogène io tsy tokony ho ataony satria hormone de multiplication ka raha sendra misy sela zay tsy azo fehezina ao anaty vatana de manao multiplication araka le fiteny de hitombo betsaka le izy nydikan'izany zany raha miresaka tsika hoe mahatsara ny fitiliana de ny zavatra tokony ho fantatritsika de ny hoe ny vatantsika aloha efa manana programme io tena hoe zay le vatana raha misy sela ratsiratsy fitondratena ao anaty vatana
satria misy ataontsika hoe ireo le sela sarotra sarotra anarina ny selan'ny cancer mantsy raha ohatra fehezitsika fotsiny am'izao de hoe teraka izy de mitombo de tsy mety maty fa mitombo foana fa ny sela ara-dalàna teraka de mitombo de misy fotoana izy maty de misolo fa ny selan'ny cancer tsy mety hisolo fa te ho eo foana de iny mahatonga le hoe homamiadana ka ny dikan'le hoe fitiliana mialoha de hijerena azy mbola vitsy ao anatin'ilay vatana fa rehefa miabetsaka de eo indray izy misy an'ilay atao hoe métastase ozy ny fitenenana mifindra monina indray izy fa tsy eo am'le tova ihany ohatra hoe cancer eo am'vozon'ny tranonjaza rehefa ela mipetrapetraka ao izy ka tsy voajery de manao zay daniny kibony de mifindra de mikisaka kely izy de makary amin'ny tsinaibe ary makany amin'ny rectum mano ohatra mikisaka kely izy makao am'le vessie ao amin'ny tatavy ohatra de mandratratra an'le homamiadana koa zany ny tatavy ny ary am'ilay tsinaibe ary raha tsy mitandrina dikan'izany raha vao mahita an'le hoe efa misy an'le métastase efa sela miparitaka eraka ny vatana de efa tara ny dikany atao hoe fitiliana mialoha raha ny homamiadana zao ohatra ho an'ny vehivavy de hoe isaky ny roa taona de tokony andeha hijery nono eny am'le manao mamographie rehefa indrindra hoe 5 taona miakatra na 5 taona miakatra de manao an'izay tsy hoe rendrarendra na hoe mila manao an'izay fa mila mijery de ny fomba atao isan'andro de ny hoe autopalpation raha nono zao izy moa vehivavy tsy misasa maraina eo indray zao de izy teny hoe ka ny rano ara-tsisika fa zao le izy rehefa isasa maraina vehivavy de inono io ny tsy adino tena io le tsapaina kely iny le ampianarina am'le octobre rose de iny ahoana ny fitsapana nono de enao ihany manoloana fitaratra de jerena daholo raha misy mibotsibotsiny miova ve le hoditra amin'ny nono lasa ohatran'ireny hoe peau d'orange ozy izy na menamena ozy izy misy mamatovato ve ao anatiny ny ilany ihany sa izy roa samy misy daholo manao ahoana ny avon'le nono ny ray ve somary misitona sa mitovy zany dinihana tsy atao makarasy saina fa eo ampisasana de mandinidinika mba inona ny ilazako azy mba jejojejo kely zany makafy le vatany ny vehivavy zany tokony anina zay toetra zay ty anankiray ty matetika tsy resahan'ny olona rehefa misolo kilaoty isan'andro ny vehivavy de tokony horofony kely izy iny fa tsy tokony miova foana ny fofony iny matoa miova ny fofony iny misy lasa hafahafa misy zavatra tsy nilamina ao zay iny le resahana foana microbiote vaginal rehefa io koa no mikorotana lay ao anatin'lay lalanjaza ozy tsika de misy olana io reny koa miteraka olana rehefa kelikely ndikan'izany fomba fiaina no atao fitiliana ataontsika ity zany de hoe isan'andro vehivavy afaka mijereny zany isaky ny roa taona izy afaka manatona mijereny zany de ny aty am'le vozon'ny tranonjaza de napetraka mihitsy hoe rehefa mba ao anatin'le hoe 5 taona ianao efa misitraka an'izany firaisana ranofo azadino ny mijery ilay fitaovam-pananahana io tsy isy pièce détachée fitegniko mandrakariva rehefa simba de simba anefa io raha io simba de ny fiaina tokantrano mihitsy ny simba korotana daholo ny ao an-trano rehetrarehetra fa io anisany anankiray mife ny fifaliana ao an-trano ny fananana fitaovam-pananahana voalanjalanja lavorary madio salama tsisy tsara mihoatran'izany de zay no atao de zay ny anton'le fitiliana satria zao tsara hita mialoha fa raha hita mialoha izy mbola hoe trasy ny ilazantsika azy azo atao tsara manasitrana azy amin'ny fomba tsotra tsy mila hoe mandidy tsy mila hoe manao an'izao fa fomba fiaina de fa tokony ilamina zany manoloana an'izay indrindra dokotera fahitanao azy manokana mampitsabo anao ho zaraintsika eto amin'ny fandarana ihany koa mety misy ve tokony ataontsika hoe politika mitohy apetraky ny eo anivon'ny tompona andraiky mpanjakana mihitsy ahafahana manatsara kokoa ny any amin'ny lafiny hoe fisorohana an'ireo karazana homamiadany nono sy vozon'ny tranonjaza mpahazo ny vehivavy ireo atsika eto Madagasikara tena misy zany io tsika aloha zany de miankina be deaibe amina resaka hoe projet matetika marina zany ny teti-bola ho amin'ny ministère ny fahasalamana nge marina fa atao anatin'ny ministère ny fahasalamana teo aloha de mahita fa ny teti-bolany kely misy antony matoa kely tsika rehefa miresaka hoe système de santé na hoe rafitra rapidi-tsaboana eto Madagasikara de io foana no ambetin'ny resaky ny mpitsabo kely loatra ny teti-bola tokana
ho an'ny fitsaboana eto Madagasikara. Ary raha kely loatra raha le teti-bola ny voamaika loza dia hoe mbola tsy manana le assurance atsika ho an'ny tsirairay avy hoe zahay rehefa marary dia efa mba nanao assurance nisy latsakemboka nataonay na ohatr'izany dia mba misitraka tsy bankiropotra zay rehefa marary. Ny olonantsika rehefa manatona tobi-pahasalamana fotsiny na ny mpanan-karena na ny sahirana dia samy bankiropotra raha miditra any. Ny antony dia zao tsy hoe ny hôpitaly ny ratsy tatana fa io le rafitra io no olana eto amintsika. Zany hoe mila manatsara rafitra tsika. Raha zano anontaniana dia ozy aho hoe tsara mpitomboana ny teti-bola ho amin'ny ministera ny fahasalamana. Ny antony dia zao ny fahasalamana tsy voatery hoe fitsaboana ihany aty amin'le hoe prise en charge fa tena hatrany amin'le hoe fanentanana sensibilisation. Tsika raha manao fanentanana mbola miankina amin'ny organisme international foana. Raha vao tsiry zareo no manome vola anaovana fanentanana dia tsy misy fidinana fotony matetika eto amintsika. Zany zany tokony ela maninona raha itsika amin'izay no manao an'izany. Tena hoe atao akalalahana mihitsy hoe ny fomba fitsaboana dia ny fisorohana voalohany indrindra dia tsy maintsy miainga amin'ny fanentanana tompoko. Dia rehefa manao fanentanana dia tena atao mazava tsara amin'ny fanentanana hoe anao an'ity tsika fa inona ny antony, ty ny antony ary ny antony zao no mety olana amin'io zavatra resahana tena mahitsihitsy be zany le resaka. Elana amin'ilay resaka hoe satria nge be dehibe zao amin'ny resaka. Raha vao manao fandradram-piterahana dia ny ao an-tsainy olona ny hamono anay no ataon'ny lisany. Tena ny hamono anay mihitsy zany ataonareo zao nefa misy lafiny tsara io. Dia mila mandinika tsara zany tsika. Ny tena hoe le rafitra tokony toy zany dia ny hoe ny ministera ny fahasalamana raha vao miresaka tsika hoe rafitra ara-pahasalamana système de santé dia miankina amin'ny rafitra maromaro eo anivon'ny gouvernement eo. Ny économie, population, ny any amin'ny resaka éducation, any amin'ny resaka environnement, PDB dia miaraka daholo reo fa fahasalamana ny tena idirany lalitra. Fa any amin'le système de soins kosa le ataontsika hoe rafitra ara-pitsaboana iny tena andraikitry ministera ny fahasalamana. Ary amin'io resaka fitiliana ny mamiadana io dia voalaza fa maimaim-poana eny amin'ny tobi-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana. Dia izay no tokony ho atao. Manentana ny olona anantona. Fa io maimaim-poana io koa tokony asiana kely entre guillemets hoe maimaim-poana amin'ny fitiliana fa ilay coton, ilay izao, iny no andoavana vola ohatra. Fa azo atao koa nefa ny tonga dia mieritreritra hoe reto le fitaovana madinidinika ilaina amin'ilay zavatra rehetra tonga dia tsy aloha vola koa reo fa misy miantoka. Tiers payant ny ilazana an'izany. Tsy voatery hoe gratuit. Ny olona antsika eto Madagasikara raha vao miteny hoe maimaim-poana dia ohatra hoe tena maimaim-poana zéro ariary tsy zany tompoko. Ny maimaim-poana dia hoe misy ny antoka ny vidiny, misy ny antoka ilay fanaovana azy fa ianao isitraka fotsiny. Na vaksiny io satria ao anatina homamiadana koa zao tsika mantsy dia misy hoe vaksiny tokony atao. Zany koa zao efa tantara be eto Madagasikara hoe atao vaksiny indray ho an'ny tovovavy kely dia mba hisorohana ny homamiada amin'ny vozon'ny tranjaza dia tovovavy kely mbola tsy nanao firaisana ranofo eo amin'izay dia inona ary ty adalandry dokotera. Satria zany eo ambadika ny hamono tsika zany isaky ny mihetsika ka amin'ny teny dia ny eo an-tsainy ny olona foana hoe inona ny ambadika politika an'izay. Raha zany no miteny dia misy ambadika politique de la santé publique ao ambadika. Zany hoe tsy politika fotsiny fa politika ny santé publique, fahasalamam-bahoaka. Dia milamintsika rehefa mifanazafy. Mazoto kokoa ny olona anao ny vaksiny sy ny rehetrarehetra. Eto amintsika nge mbola misy ny atao hoe zaza zéro dose. Zany hoe tsy nanao vaksiny mihitsy hatramin'ny naterahany. Dia nefa azo atao zany satria safidy zany eto amintsika. Eto amintsika tsy mbola niterena mihitsy tsy maintsy fa safidy. Dia ohatr'izany koa io zavatra ataontsika io. Raha miresaka zany hoe misy lalàna mipetraka io fa mbola sahirakirantsika ny amin'ny fanatanterahana azy. Fa reny lalàna mipetraka reny misy efa nandinika an'ireny. Tsy midika akory zany hoe hitovy hevitra daholo tsika. Fa misy finoana tonga dia mametraka mihitsy zay tsy manao fanabeazanay zany. Ajaiko izy. Dia za kosa nefa miteny aminy fa misy zavatra tokony arahanareo ara-dalàna. Reto le fomba fiaina tokony atao. Reto le zavatra tokony tsy adino. Ilay finanana sakafo ara-pahasalamana satria tsy hanao vaksiny ianareo ohatra. Reto zany misy tokony atao. Minana ny reto mba hampitombo hery fiarovana anao. Reny zany atao. Fa za sady tsy hanao vaksiny tsy vakiloha mbola ifokasigiarana na ohatra dia tsy mety tsy mifanaraka tsika amin'izay. Satria arary ianareo dia ho sahirana zahay. Dia le fahasahirananay nefa
rehefa tonga any aminareo izy ny anareo aloha vola daholo zay atao any aminareo raha be izy io enzany ny verina kely any amin'le tarehimarika antenenina teo ny amin'ny hoe ambony kokoa ny tany vehivavy maty ny homamiadana mihoatra ny lehilahy rehefa natao ny atontanisa satria tamin'ireo hoe 2 alina voatily ireo ny 4 arivo sy 1 alina amin'ireo no tonga ny amin'ny fahafatesana raha 7 arivo dia vehivavy avokoa. Inona dokotera ny mety ho antony mahatonga an'izay miverina amin'ilay fanontaniana tany amin'ny voalohany efa betsaka ny fanazavana ny antsika teo fa indraindray mety ho ampifandraisin'ny olona amin'izay hoe vehivavy maty ny homamiadana dia any amin'ny resaka fandrindram-piterahana foana matetika ny tena olana. Resahako kely ary indrindra ny homamiadany vozon'ny tranonjaza ny tena mahafaty ny vehivavy. Ary ny homamiadany vozon'ny tranonjaza raha resahako mahitsitsy be dia tsy voatery le nresahantsika teo hoe resaka hormonal aty amin'ny resaka planification familiale fa ary amin'ny adona matetika ndao resahako fa tsy maninona. Malaza amin'izao fotoana izao dia ny hoe ahoana mahalehibe filahiana tena mahitsy be eto miresaka fiainantsika izany tsy mahazo fafinaretana hono raha tsy somary lehibe loatra ilay filahiana dia iny ilay hoentina ny amin'ilay vehivavy fa tokony ho fantatry ny vehivavy fa nidona matetika eo amin'ilay ataontsika hoe vozon'ny tranonjaza na l'école de l'utérus dia miteraka homamiadana. Ary tenenina foana ny hoe ny fananana partenaire multiple be loatra ny fanaovana firaisana ranofo be loatra le hoe be loatra tsy araka ny tokony ho izy dia miteraka homamiadana vozon'ny tranonjaza matetika. Indrindra rehefa hoe manao firaisana tsy voaro le tsy fivoaro eto dia hoe mety hisy infection ho tonga tsy resahana ny hoe VIH sy ny karazany fa reny tonga dia efa manokatra varavarana ho an'ny homamiadana. Dikan'izany dia tsotra be raha vao miresaka hoe homamiadana dia tsy maintsy mieritreritra foana hoe misy fahazarana zay tsy mety eo amin'ilay olona dia iny no alamina. Ny antony be dehibe zany mahatonga an'le hoe betsaka kokoa ny vehivavy maty n'le homamiadana indrindra le vozon'ny tranonjaza dia eo amin'io resaka io tompoko. Voalohany zany lay dona matetika amin'io lay vozon'ny tranonjaza io zay aloha voalohany ezahana tompoko tsy tokony ho domidomy io. Raha manao firaisana ranofo zany dia tsy hoe zay manana kobay ngezangeza ny tena azahoana fafinaretana fa tokony misy fifanarahana eo amin'ilay mpivady mpifankatia mpifamofo zay rehetrarehetra tsy maninona ilay miaraka manao firaisana dia hoe ezahana tsy ho domina matetika io vozon'ny tranonjaza io. Ngamba sarotra be ny anazavana lavabe tele ny horesahantsika sy ny mahitatsika eto daholo ny olona rehetra fa tena any amin'io fototra io no horesahako tsy dia misy mpiteny zany tsy resahany iny tsy dia resahany zany ny fafinaretana tompoko tsy miankina amin'ny habeany io zany tena azo amarinina zany. Dia ny faharoa dia izao ny fomba fiaina le nresahako teo ihany ny vehivavy matetika manana n'ilay korotatsaina matetika ity le ataontsika hoe stress. Rehefa be loatra izy rehefa tsy mistress koa efa tsy olona tsony aloha iny kosa aloha zany aloha zava fa tena efa tsy olona tsony zany fa lanjalanjaina iny le atao hoe stress toxique ny ilazana azy. Ary rehefa be loatra io stress io dia misy an'izay hormone zay miakatra be ao anaty vatantsika eo le hoe cortisol ny anarany hormone stress izy io ary rehefa io ny miakatra be dia io ny manimba vatana matetika. Reny koa anisan'ny fototra anankiray miteraka homamiadana tsy ho any vozon'ny tranonjaza ihany fa ny vatana mihitsy misy olana ao. Tanjona zany dia ny hoe satria fantatra fa betsaka ny vehivavy tratra n'ilay homamiadana vokatra ilay fotoana iainana amin'ny hoe tsy ny olona mavitrika ara-pananahana ihany zany fa ho an'ny vehivavy rehetra dia hoe tsara le manao fitiliana zay ny anton'ilay hoe fanentanana isaka ny volana oktobra azo atao mihitsy io isan'andro azo atao mihitsy ny fanentanana hoe ndao isam-bolana ranga dia asiana resaka momba an'io fa ny oktobra ny tena natao fa mandavataona tokony resahana io. Ny tsara indrindra zany dia ny hoe ny antony tena mahatonga an'izay dia ilay toe-batana vehivavy mihitsy ilay hormone ao anatiny. Ary raha ohatra ka tsy misy olana ny vehivavy nandritra n'ilay fotoana mbola ahafahany mananjanaka dia rehefa tonga amin'ilay ataontsika hoe mitsahaja azy izy
dia tokony tsy hitebiteby amina cancer izy satria efa nilamima satria rehefa tonga any am'le mitsajaza ny vehivavy dia efa tsisy an'le korotana hormonal ao satria ireo hormone reo efa midina ambany efa milama dia efa tsisy fadibolana mandeha tsony izy efa milamindama le bouffée de chaleur angamba zao no manahirana azy fa raha resaka homamiadana tokony tsy hitebiteby izy zany zany anankiray voalohany fa raha mbola ao anatin'lay hoe tena mbola ao anatin'lay hoe fotoana ananana azahoan-jaza sy ny karazany dia mila mitandrina ny vehivavy fomba fiaina mihitsy zany io resantsika eo nareo ve tsy mahamarika fa rehefa ny vehivavy misy asa loha dia ary amin'le fadimbolana ry misy korotana voalohany ary ohatran'ny fanakaiky kely any zany nylosy le zavatra dikan'izany zany mila mitandrina dia manana fomba fiaina ara-dalàna le ara-dalàna tena aniko hoe ara-pahasalamana tsy adino manao fanatanjahantena kely mampihetsika vatana rehefa mihinana dia mihetsika fa tsy mipetraka fotsiny dia tsy adino le manao hoe reto ny sakafo ara-pahasalamana ny finanana legioma sy ny karazany fa ity ny anankiray be dehibe amin'izao fotoana izao no mampiasa nyreto le famonoana bibikely amin'ny legioma rehefa hihinana legioma manta zany dia mila mitandrina satria hoe bio fa le famonoana bibikely ampiasaina insecticide ny ilazana azy en général dia mila mitandrina isika dikan'izany mila diovina tsara ny sakafo hohanina indrindra ny sakafo manta hohanina nefa ny sakafo manta no tenenina fa mitondra an'leo rehery ilaina tsika zany sahirakirana dia ny vehivavy ny anisan'ny tia mihinana legioma sy ny karazany sy ny karazany sy ny karazany dia mila mitandrina koa izy amin'reto le famonoana bibikely atao amin'ireny anana reny efa raha izany amin'ny mpamboly hoe aza mampiasa an'ireny tso fa le mba voajanahary ampiasaina sy ny karazany fa mbola misy mampiasa dia mila mitandrina zany rehetrarehetra zany zany fomba fiaina daholo dia mila mitandrina amin'izany rehetra zany efa mamaraparana ny fotoana sika fa na izany ara tiako apetraka kely any ity fanontaniana ity satria mety manitikitika ny any atokantrano dokotera ny amin'ny hoe raha sanatria ary ataontsika hoe nanao fitiliana le vehivavy na tovovavy anankiray ka mety hita mialoha fa nisy soritra homamiadana azo atao no mitsabo ve sarotra ve no mitsabo ary rehefa tonga kosa ny amin'ny ataontsika hoe stade efa avancé kokoa dia ohatry ny ahoana ihany koa izay fitsabona izay mbola azo tsabona ihany koa ve sady hoe miandry fahafatesana hoy ny fiteneny amin'ny fiarahamonina iny ho antsika malagasy rehefa any amin'le stade avancé matetika mantsy indrindraindrindra ilay hoe homamiada ny nono le mbola misy zavatra kely jerena ny anaty indraindray ohatrany tsy dia ny tena mahatonga an'izy io aloha materaka fahafatesana dia ny hoe fitiliana tara loatra sy ny fitsaboana tara loatra mety hita mialoha izy fa tsy nitsaboana na hoe tsy nijerena dia efa mirongatra be vao hita rehefa ho eo amin'le stady hita zany hoe io fa tena misy an'ilay fery be cancer ozy zany le izy dia iny aloha zany tena sarotra tena tsika malagasy manana le hoe tsika tsy milavolefina fa miala ny eniny mivarotra tanindrazana tena manahirana satria vola be ny ao ambadika eo fa rehefa hita mialoha any amin'ny fitiliana na homamiada ny nono io na homamiada ny vozon'ny tranonjazy io dia za miteny fa mora ny mitsabo an'io rehefa hita mialoha io tena hoe mora ny mitsabo be dehibe ny fitsaboana azo atao misy karazany telo mantsy ny fitsaboana efatra hatramin'ny hoe fitsaboana natoraly na ny fomba fiaina fotsiny nareo ve tsy mahita n'ireny le olona hoe ny fifadikanina dia afaka hitsaboana tena be dehibe nge mijoro vavolombelona amin'izany ohatra dia hoe tsy scientifique zany fa za miteny amin'ny madokotera manitra dia miteny fa scientifique zany rehefa tsy mampiditra angovo betsaka ao anaty vatana ianao dia tsy maintsy mitady angovo ny vatana ka rehefa manao an'ilay atao hoe fifadikanina dia iny zany resana amin'izao fotoana izao le hoe manao jeûne intermittent misy dikany be dehibe reny tompoko mitondra fahasalamana rehefa manao an'izay jeûne zay ny olona tsy mihinana zany fa misotro rano ara-dalàna dia ny vatana tsy maintsy mitady angovo dia angovo azo avozina indray no ataony inona ny ataony mitady an'ireo sela ratsy ao anaty vatana izy inona ny sela tsy ilaina ntsony ao sela efa simbasimba tafiditra ao anatin'izany ireo le cellule cancéreuse dia reny no dorany azahoany angovo dia normal be raha sitran'izy rehefa avy eo tika zany miara-miasa ny zavatra rehetra lay Andriamanitra nanao ny olona dia mahay dia eo indray zao misy mieritreritra tsy an'izany Andriamanitra tsy maninona na misy na tsisy fa le vatan'olombelona efa misy fandaminana ataony dia mila arahana atao izay azahoana manao fitiliana aloha ho an'ny vehivavy raha hitily ny nono izy dia isan'andro io tsapaina tsy atao makarary an-doha fa jerena ohatra misy mivonto ka raha amin'ny ilany ihany misy vonto fa ny ilany tsisy dia manatona dokotera fa raha samy misy mivonto izy roa tsy dia manina fa manatona ihany dokotera dia aza mitebiteby
raha misy fiovana eny amin'ireny hoe jerena misy an'ireny tangiki na ataontsika hoe ganglion atody tarimo ozy tsika jerena daholo reny any ambany helika ety amin'ny tratra ny vehivavy ety reny ny dikan'ireny dia zao raha vao misy an'ilay tangika izy na ataontsika hoe atody tarimo dia efa misy sela nandehandeha an'izay dia efa tsy tameloha izy zany fa efa mety efa nitompotompo efa matahotra ny atao hoe métastase zany tsika manatona mpitsabo tompoko dia ohatr'izany daholo ny zavatra atao rehetrarehetra ho an'ny mpivady manao firaisana ranofo ka mahatsiaro misy zavatra manahirana ohatra misy raha kely mandeha nge se ohatra misy ohatran'izao nge misy fofona hafahafa ndana mitsabo tena ny fitsaboatena voalohany dia misoroka be deaibe any amin'ireny ataontsika hoe ho mamiada an'ireny zany zany tokony ho atao hoe dia tsy hitako izay tenenina betsaka fa tsisy afa-tsy ny fisorohana raha hita meloha mora tsaboana raha tara vao hita miala ny enina fa miomana rea miomana resantsika moa ireny satria ireny le tena tsy resahana loatra eny anivon'ny fiarahamonina kanefa androany moa dia tena hoe aloha metsika mikasika an'izay ny sehatra ho resahana ho hitan'ny rehetra ny ary tsy tokony olana raha teo hoe ny miresaka andreny eny anivon'ny fiarahamonina zahana mihitsy ny hoe tsy hiteraka olana indraindray mantsy vetaveta loatra zany resakinareo zany zany nge tsy fampiseho masoandro reto hoe mba fide ihany ny teny atao hoe dia io mihitsy za zany tena miteny mihitsy an'le ray aman-dre manafatra ny zanany tandreny sao misy mikitikitika andry any mikitikitika inny resao aminy mihitsy le problème raha manao an'izao ianao dia tia ny olantsika raha miditra amin'ity mialoha ianao dia zao ny problème atsika tandrema nyity tandrema nyry dia milamina ny ao atokantrano satria mifakahazo dia ho an'ny tanora raha sedra misy miaino amin'izao fotoan'izao ny ray aman-dreny atao namana aza zatra manao namana any ivelany be loatra fa ny ray aman-dreny tsy rarahina ray aman-dreny resahana ny problemanao efa nanao firaisana ranofo resao izy fa tsy maninona tsy fantatro mety afeniny zany fa hiteraka olana raha misy olanao na fantatra zahay vehivavy tovovavy kely simba mihitsy ny fitaovam-pananana ny olona hoe efa misy an'le hoe perte lavity dia afenina foana satria bedinenina sy ny karazany dia efa lasa lavitra ny aretina dia manahirana raha mbola azo atao mifampiresaka fampiresaha dia tsy fanabatibaty manana lalàntsika ny hoe tompona ndraikitra nge ny tovovavy efa afaka mampiasa tsy maneniny fa omeo fananarana izy ny amin'ny hoe raha hiditra amin'io tia miandry anao raha hijanontsika ohatr'izao afaka resahana zany dia manao soany rehetrarehetra mamarana ny fandaharantsika tompoko tiako vakiana kely mihitsy ilay voafaritry ny lalàna ato amin'ity lalàna 17 tsipika ohatra 3 ty mikasika ny fananahana ara-pahasalamana sy ny fandrindram-piterahana eo amin'ny andininy fahatelo dia hoe zo fototra ny zo mahakasika ny fananahana ara-pahasalamana sy ny fandrindrana fiterahana ny olona rehetra tsy misy fanavahana na eo amin'ny lafiny ara-taona na eo amin'ny mahalahy na mahavavy ny farim-pananana ny volokoditra ny finoana ny foko ny satany fanambadiana na ireo antony hafa rehetra dia tsy azo rarana isitraka io zo io zo nisambatan'olona ny ahazo fahalalana fampianarana mahakasika ny tombotsoa sy ny endro kely ary ny tahapahombiazan'ny fomba fandrindrana fiterahana dia nampisitraka n'izay zo izay isika tato anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity mamarana isika dokotera ndeha ary ataontsika hoe tsy ho fitinina satria tsy ho voafitina ny zavatra rehetra nentina teo fa raha ataontsika hoe misy ny afatra tianao amehezana n'izay voalaza izay ny any amin'ny hoe resaka fananahana ara-pahasalamana ny fisitrahana ny zo mahakasika an'izay fananahana ara-pahasalamana izay sy ny fandrindrana fiterahana mifandray amin'ireo homamiadana mpahazo ny vehivavy ireo ny afatra mety hoe betsaka fa ny tiako hamafisina aty amin'ilay fisainantsika mihitsy marina tokoa misy fotoantsika ny amin'le hoe miresaka zao dia tsy samy resaka fa zay vo zay tratra zay nanana olana tsisy mahasamy teniteny eto Madagasikara zany zay vo mangina nisy olona zao tany ohatra hoe tsy nampiasa fanabeazana izana le zaza dia be voka tsy nanambady sendra ndao rangahasorona any dia maty niaraka tamin'izay dia nangina tsy mba natsanitsangana mihitsy olona tandremo ay ty fanalanja azy ty zao ny problème tsisy manao an'izany eto amintsika fa mangina daholo fotoana zao iresahana ndao ifanabe andao iresaka fa any anatina fanabeazana tsy voatery ho lafy tsara ny daholo io zavatra ataontsika rehetrarehetra io misy lafy ratsiny kely io ao anatin'io mantsy hoe indro kely ny ilazany azy ao misy lafy tsarany io fa lanjalanjaitsika le izy hoe aiza azy ny fetrany arakaraka ny taona
raha miresakatsika hoe omamiadana ny vehivavy tsy miroso am'izany hoe fiterahana zany keo de mety ho tratra ny omamiadany nono be kokoa noho zay niteraka sy mampinono any amin'ny ataontsika hoe ny vehivavy miteraka izy fa tsy mety ampinono satria manimba ny mombamomba anay angely mampinono de mampiasa biberon sy ny karazany de mety ho tratra n'lay omamiadany nono tsika olombelona de natao mihitsy isitraka hoe miteraka de mampinono de zay zavatra zay ilaina fantarina fa tsy rendrarendrana hoe any amin'ny toeram-piasana zao de fa nasiana mihitsy le hoe coin d'allaitement ny ilazana azy hoe zoany vehivavy niteraka ny tsy maintsy tena natao hoe tsy maintsy ampinonono ny zanany na de any toeram-piasana azy mahazo adiny ray izy isan'andro mandritra ny fotoana ampinonony dikan'izany efa tafiditra any amin'le fisorohana daholo zany lay omamiadana de rehefa mitondra voka ny vehivavy de misy le atao hoe repos ana hormone ilaina zany mba tsy asiany atao hoe omamiadana de anisany ilaina zany le hoe mila miteraka ny vehivavy mila mitondra voka de miteraka de mampinono fa tsy isataona foana e tsy isak'izay manao e fa io zany le ataondray hoe mba isaky ny 2 taona vao miteraka isaky ny 3 taona arindra de zay na tonga le hoe fandrindrana fiainam-pianakaviana ary rehefa arindra izy io de milamina ny tokantrano afaka manao ambombava kely de manisy vola tahiry kely amintsika iny loha tsy de mety hoe tia tehirizo fa raha sendra marary de io ny ampiasaina zanao koa ohatra miteniteny foana ohatra maniry ratsy kanefa zany ny tokony ataontsika de manentana ny tsirairay avy mbola fotoana am'izao fotoanantsika zao ny afaka mbola mijery ny atao hoe vozony tramonjaza nono afaka atao tsara zany de misitraka an'izany de manao an'izany de azadino fifaliana eo amin'ny fomba fiaina ny olona falifaly manana fahasalamana ny olona tezitezitra lava krizitina loatra mora marary zany mahatonga le hoe aza atao tratran'ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranareo de mba falifaly mandrakariva fa miteraka fahasalamana ho antsika zany de tsara ihany le mitsikitsiky fa ndraindray konge misy olona tsy matotra loatra eto amin'ny misy ny octobre rose dokotera de misy ny novembre bleu de misy ara hoe novembre bleu élargi ny novembre bleu de iresana momba ny prostate io prostate io koa manahirana satria eo amin'ny lehilahy rehefa io koa mikorotana de fiaina tokantrano koa sahirana de ny ataontsika hoe novembre bleu élargi indray de sady miresaka prostate no miresaka ny testicule zay tena mety olana koa eo amin'ny lehilahy de reny azo jerevana manaraka ny tiako tenenina fotoana ny volana novembre zany tsika izao de io ndray zao ny fantohan'ny resaka betsaka ny testicule izy mitsamy zany de avy eo koa ny prostate de ny prostate no anisan'ny olana voalohany amin'ny lehilahy amin'ny resaka omamiadana fa tia ny anankiray tsy voatery omamiadana ny mahazo ny prostate apetrako tsara fa mety misy fivotosana mety misy le hoe inflammation de misy ny atao hoe cancer fa tsy voatery ho cancer de aza mitebiteby be raha misy olana de manatona tobi-pahasalamana zay mihitsy ny tena hitaizantsika ny olona hoe tokony ho namana mihitsy ny tobi-pahasalamana sy ny mpitsabo fa malagasy mantsy tena mbola somary manahirana ihany rehefa miresaka mikasika ny ataontsika hoe izay fananahana amin'ny ankapobeny izay na fitaizana makasika zay mamenamenatra ozy izy rehefa misy marary misy tsy salama tonga ao aminao ka manomboka sahiran-kirana izy teny de fafatapatatra ao zany zao hoe aty zany zao le resaka nefa tena hitaizantsika ny olona izay amin'ny fotoana manaraka de iresaka ndrasika makasika an'izay novembre bleu sy novembre bleu élargi izay ato anatin'ny fandaharana irinay mbola afaka dokotera amin'izany fotoan'izany amalyantso ny aina amin'ny mateza sotra tompoko de angasitranao dokotera manitra rakoto arivony mpitsabo niaraka tamintsika tao anatin'izay fandaharana le resahana anao sehatra teto amin'ny record Madagasikara izay tamin'ity aliny sabotsy ity raha somary iverenantsika teo efa nofitiny tao anatin'izay afatra sy fanetanana izay moa ny amin'ny hoe fisitrahana ny zo makasika amin'ny fananana ra-pahasalamana sy fandrinam-piterahana sy nampifandraisana tamin'ny omamiadana nampahazo ny vehivavy niverenantsika kely ny makasika ny octobre rose satria iny isa-taona de natokana ho ray volana anetanana amin'ny fitiliana ny mikasika ny omamiadana ny nono sy ny omamiadana mpahazo ny vehivavy ankasitranao tompoko ny vainty eto anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity de mankasitraka amin'ny fandraisana re nafinaritra
mahafinaritra ny fifampizarana antenany ihany koa fa maro no voaray antsika tany atokantrano tamin'izay fandaharana tao anatin'ny ora ray latsaka kely izay mametraka ny veloma mandrapitafy izay ho amin'ny manaraka indray dia samy salama avokoa tompoko.